La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny midoka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartUp. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartUp. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit. manolotra anao ny vaovao. Tontolo andro feno sambarana. Tsy vitan'ny lany fotoana, lany vola, lany enatra, lany lainga ireo mpitondra fa mitoy hatrany ny amboletra ataon'izy ireo. Tonga hatrany amin'ny kolikoly ny raharaha, matahotra ny fitsaram-bahoaka mandritry ny fifidianana ny mpitondra. Nadidinireo arahanao anaty matonda tsoratry Andry Arson. Nitrangana fipoahana alina tetsy amin'ny foiben'ny HVM Antanimena. Tsy nisy mipika ny tena zava-nisy marina atreto fantaniana maro sady no mifamafao an-tsain'ny mpanara-baovao. Maresaka iraisam-pirenena akatoko ny fifidianana any Egypte. Efa fantatra melony mety ho valina izany, mitompo teny fatratra ny filoha any an-toerana amin'ny fandresena. Nadidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra toko klasy sy toko vava nasanao anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao amin'ny ity alahady alina ity. Tsy vitan'ny lany fotoana, lany vona, lany enatra, lany lainga ireo mpitondra fa mitohy hatrany ny amboletra ataon'izy ireo. Tonga hatrany amin'ny kolikoly ny raharaha, matahotra ny fitsaram-bahoaka mandritry ny fifidianana ny mpitondra. Arahoary matondra tsoratr'irina Andry Arson. Lany enatra ny tompon'andraikitra mandainga ankitsirano tamin'ny fandoroana ireo antota taratasy-panadinana porofony fisiana kolikoly hidirana amin'ny sekoly ambony fanofanana Opitsara izay nambara onatreny Bianco. Nanao fanambarana ny tsipaka izany ny Bianco. Tsy enatra no nanaovan'ny filoham-pirenena didim-pitondrana nanaisitra tony voalohan'ny mpampanohy eo anivon'ny fitsarana tampony ary niziriziry fa ara-dalàna izany. Nolavin'ny filankevi-panjakana ny raharaha, tsy misy enatra ireo mpandika lalàna. Mbola say milaza ny mpitondra fa hitondra fitonina ireo volavolan-dalàna hifeny fifidianana no volavolain-tsamy irery izay efa zavitany ny mpanakihana azy. Nefa vao tamin'ny fandinihana sy ny fandaniana azy, korotana sy fifamezantsina ary nambara ho nanjakan'ny kolikoly ny teny Tsimbazaza. Mahay mandainga ireo mpitondra sa ireo mpandainga no lasa mahay politika. Nefa hoy izay olon-dehiben'ny fanaovana politika vahiny tamin'ny taonjato fahasivy-ambin'ny izay hoe tsy misy ilana ny lainga satria tsy afa mamitaka afa-tsy indray mandeha ihany ny olona iray. Mipetraka ny fanontaniana. Hitondra ny mpitondra hatraiza izao lainga afafy tsy lanilanina ataon'izao. Dia aloha ny vahoaka no hitsara amin'izay lazainy tsy atao satria tsy bado akory izy ireo fa misy fetra ny zavatra rehetra atao na tsy mihevitra izay hafarana aza ny sasany. Nitrangana fipoahana alina tetsy amin'ny foiben'ny HVM Antanimena. Tsy misy mipika ny tena zava-nisy marina atreto fanontaniana maro sady no mifamafao an-tsain'ny mpanara-baovao fanadina. Raha ny fanadihadiana natao omaly tokony ho tamin'ny 7 ora alina nisy fipoahana teto amin'ny trano foiben'ny antoko HVM eto Antanimena. Raha ny zava-misy teny an-toerana mbola tazana teny avokoa ireo vakim-pitaratra sy ny takatra vitsivitsy nateraka izay fipoahana izay. Tsy nentina hanome fanampanazavana moa ireo mpiamina sy sendranay tamin'ny fotoana ny fanadihadiana. Ny andro fantatra dia feny amin'ny brigady kriminelle eny Anosy ny raharaha amin'izao. Laza kosa ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny BC fa raha mipitso no hanao valan-dresaka ao amin'ny mpanao gazety mikasika izany. Fanontaniana maro araka izany no mifamafao any an-tsain'ny mpanara-baovao. Tena zava-nisy tokoa ve ity tranga ity sa saritsary fotsiny ihany ary mety ho tranga
efa namboarina mialoha raha ny zavatra hita teny an-toerana mantsy mpitandro ny filaminana iray monja no hita ny ambiny ity foibe ny antoko ny fitondrana ity zavatra mampametra-panontaniana ihany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena rehefa misy fihetsiketsehana tahaka izao mpitandro ny filaminana maro no ahetsiky ny fitondrana aiza avy izy ireo amin'izao fotoana izao andrasana ny toy ny tirara ity anaraka dokavatra isika mialohan'ny hijerentsika ny tontolon'ny fampianarana eto Madagasikara sy ny tsy fampiasana intsony ny teny ireny rehefa avy eo ary ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 10 centilitatra. Je suis bien. Mon argent est sécurisé. Je suis libre. Tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank. Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariars. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit sady matsiro no mampazoto homana ho fafinaretany ankohonanao misy calcium sy vitamine ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy sy ny lehibe. La vache qui rit tontolo andro feno hasambarana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart Up. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Mivena eto amin'ny fampalalam-baovao isika sarotra ny fanabeazana ny mpianatra an-tsekoly amin'izao fotoana izao maro ny tsy manaja intsony ireo soatoavana apetraka an-tsekoly indrindra ny mpianatra amin'ny faritra Ivarany ny fanazavana azo fanadina. Mivoatra ny fiainana amin'izao fotoana izao. Azo lazaina ho misy fivoarana ny toe-tsain'ny mpianatra mihoatra ny taloha. Manaraka ny rivotry ny fiarahamonina ihany izy ireo. Tsy manaja ireo mpanabe intsony ny mpianatra ary tsy manaraka ireo soatoavana apetraka. Tsapa ho miteraka voka-dratsy anefa izany eo miresaka fampianarana eto amin'ny firenena araka ny fanadinana natao ka lasa mitombo isa ireo zaza tsy miditra an-tsekoly. Anakefatra zany nataonay misy soatoavana anakefatra ny rariny lamina sy mirindra ny tsara indrindra dia ny vitako. Reo zany ny safidianana satria reo ny hitanay fa zavatra mety fototry ny mety mahatsara ny maha-olombelona andreo ankizy ireo aoriana ao
izay ny mahatonga letsika reo efatra aloha zany fa ny tena hitako hoe ny tena lehibe zany dia sosiny rariny zay moa ny teneniko ny ankizy hoe inona ny dikany sosiny rariny dikan'izay dia manao tsara tsy mangalatra tsy mandainga izay hita fa miverivery eto amintsika zany ny fahatsapana ny tsy fahaiza-miaina ny ankizy any an-tsekoly sy ny fahaverezan'ny soatoavana malagasy amin'izao fotoana izao no antony anentanan'ireo mpianatra amin'ny alalan'ny hira maneho soatoavana fa izany ny fototry ny maha-olombelona. Amin'izao fotoana izao aloha tena sarotra ny fanabeazana sady amin'izao koa zany vao may ilay ankizy mahazo alalana be amin'ilay tsy mahazo mikapoka tsy mahazo mikitika mpianatra izay dia vao may zareo mahazo vahana be dia tsy hita mihitsy zany izay fomba nasaziana an'ilay ankizy sy fomba ananan'ilay ankizy fa dia manararaotra zareo satria fantatra zareo hoe tsy azonay atao intsony mikitika mpianatra. Ilaina ny fanabeazana ny mpianatra amin'ny alalan'ny soatoavana ankehitriny mba hananana vokatra tsara sy fahaiza mitondra tena. Tontolon'ny fampianarana izay hatrany dia 9 isanjaton'ny fampianarana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia saika amin'ny fiteny vahiny avokoa mitomby hatrany ny tsy fahaizana sy tsy fifehezan'ny malagasy ny teny reny fanadina. Malaina mamaky boky, tsy te handefa saina lavitra, variana amin'ireo teknôlôjia maro samihafa sy ny fampiasana ny teny vahiny any an-tsekoly ny ankamaroan'ny olona, indrindra ny mpianatra sy ny tanora amin'izao. Eny fa na eny an-dalana aza dia ahitana mpianatra mifampiresaka amin'ny teny vahiny, any ka tsy mahagaga raha mialefy tsikelikely ny fampiasana ny teny malagasy. Manazava mikasika izany Rakotonaivo Julien, mpanao gazety. Rehefa tonga ny mpanjana tany dia ny terena tsy maintsy ny teny français no ampiasana teto Madagasikara. Fa ny tiako lazaina fotsiny dia hoy aho hoe tokony fehezintsika ny teny razantsika, ny teny malagasy, ny kolotsaina malagasy ary zany tokony tsy handrarantsika hivelatra amin'ny teny hafa, amin'ny kolotsaina hafa fa kosa tsy manao ambanin-javatra ny teny malagasy, ny kolotsaina malagasy satria isika dia manana tombon-dany fa manana zany teny malagasy kolotsaina malagasy hitambaran'ny malagasy rehetra. Ny teny malagasy any ivelany dia zao aoka tsy ampitahazavatra sarotra ampitahana satria ny teny malagasy dia eto Madagasikara ihany no tenenina izy tsika nosy dia zay no fipetraka le izy Tsy tokony atao averin'ny kolotsaina sy ny fomba fiteny malagasy ny fampiasana ny teny vahiny eto Madagasikara. Mitaky fihezahana sy mila finiavana ny fampiasana sy fampianarana ny tenim-pirenena mba tsy hahafaty ny kolotsaina misy ao aminy sy hampitombo ny asany. Maresaka iraisam-pirenena alohan'ny idirantsika ny vaovao ara-panatanjahantena akatoko ny fifidianana any Egypte amin'izao fotoana izao efa fantatra melofo ny mety hovaliny izany mitombo teny fantatra ny filoha any an-toerana amin'ny fandresena isan-kilan'izay moa dia miantso amin'ny fitsipahana izany ireo frères musulmans fanadina amin'ny sariny France 24. Fampanantenana ara-toe-karena izay amin'ny ankapobeny tena ny masoa ny fampielezan-kevitra nataon'ny filoha Al-Sisi efa taona lasa izay any Egypte. Fampanantenana ara-toe-karena izay nifototra betsaka amin'ny fahazoana vola avy amin'ny FMI izay mitetina $12 miliara. Teo ny fiampihenana ny subvention amin'ny solika, ny gaz ary ny herinaratra. Hatreto anefa tsy nisy nipaka tamin'ny andavanandron'ny mponina ny Le Caire izany. Ho andreo mpiasa tena, saika fotoana lany ny fiasana 7 andro amin'ny 7 andro. Tahaka izany ity mpitondra taksi iray ity antony ny fampihenan'ny gouvernemanta hatramin'ny 50 isanjato ny subvention azo avy amin'ny vidin-tsolika menatra amin'ny ampahefan'ny vola miditra. Raha ny fanazavany tsy misy vola azo ampirimina intsony. Enti manome fahafapo ny FMI nanatanteraka fiovana goavana eo amin'ny lafin'ny toe-karena Le Caire ny andanja ny livra ary tsy nitsaha niakatra ny vidim-piainana ny antoerana. Nahatratra 30,7 isanjato izany ny taona 2012. Mahantra ny mponina any Egypte amin'izao fotoana izao. 20 isanjato ny tanora ny antoerana no tsy hanasa. Hatramin'ny 4 isanjato ny ari-karena faobe any Egypte ny taona 2012, 2012 izay tsy misy fiatraikany avy any mponina. Ankatoko ny fividiana araka izany any Egypte, efa fantatra mialoha ny mety ho valin'izany. Mitompo teny fatratra ny foloany antoerana amin'ny fandresena indray, na tsy misy tanterana azy ireo fampanantenana nomeny. Etsy-ankilany, miantso amin'ny fitsipahana izany ireo frères musulmans manoloana ny toe-draharaha any antoerana.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia ny farana tamin'ity androany ity nisy lalao unsa 24 fifananana izay nikarakarain'ny club TMF sy ny produit Wins Esk izay nanokafana ny taom-pilalaovana 24 sy 2 tany an-toerana Henri Florian. Tontosa tamin'ny ity androany ity nisy lalao Wins 24 sy 2 fifananana izay nikarakarain'ny club TMF sy ny produit Wins. Nafanatanteraka ny lalao niarahana tamin'ireo mpanamora avy amin'ny kluba maro izay tonga nandray anjara tao anatin'ity hetsika ity. Ity fifananana ity rahateo no nentina nanokafana ny taom-pilalaovana 24 sy 2 teo amin'ny filarana ankapobeny teo amin'ny larana fadimy Jameson Arokiady izay nitondra ny Citroën C2 VTS navita ny fepotona 2 minitra sy 25 secondes raiky ambin'ny folo ampahazatony. Teo amin'ny larana faefatra Rasoa Maromakamika izay nitondra ny CD 2 minitra sy 7 secondes 26 ampahazatony. Teo amin'ny larana fahatelo no misy ny Rasoa Maromakafaniry izay nitondra ny CD navita ny fepotona 2 minitra sy 15 secondes 12 ampahazatony. Teo amin'ny larana faharoa no nisy ny Louvel Gérard nitondra ny Citroën CD 2 minitra sy 15 secondes 9 ampahazatony. Teo amin'ny larana voalohany Rakotormana Natiory izay nitondra ny Peugeot 106 Motul Service navita ny fepotona 2 minitra sy 15 secondes 17 ampahazatony. Azadino ary ny fanaranao ny Antsiprieny ao anatin'ny fandarana Mikamagy amin'ny alarobia alina ho avy izao. Dia izay namarina ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soafatsara daholo tompoko. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka taminy. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka amin'ny Pastel. Il est tiré fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalam-baovao narainao teo miaraka tamin'ny Smart. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.